io intoxication alimentaire niseho tamin'le 8 mars io no ampitahaina amin'ny famoahana vary lo 50 conteneurs zay tao amporony Mahajanga. Azafady tsy maintsy voatery manonona anaran'olona aho sao de manadinitsika namoaka vary lo 50 conteneurs navoakany député Nina sy gouverneur Mokhtar aretony mampalahelo mitondra teny fiarovana ny fitoram-panjakana ny gouverneur manadio ny filoham-pirenena ao anatin'ity zavatra ty miaro azy fa hoe soketaina miaro azy fa hoe aratsina hoe avadika zavatra hafa izy ty fa manadino sahady monsieur le gouverneur fa ianareo namoaka vary amin'ny fomba tsara-dalàna nanao fanapara-pahefana sandoka andraikitra satria tsy asan'ny gouverneur mamoaka vary ao anatin'ny port zay 50 conteneurs navoaka tao nefa vary efa poizina io eto tsy sakafo maloto intsony fa sakafo efa poizina 50 conteneurs navoakany gouverneur sy député Nina mbola député Amperinasa ao amporony Mahajanga namoana an'izany navidy teto Mahajanga ary naparitaka manerana Madagasikara efa tsy 50 conteneurs no tafavoaka tao tratra tao fa efa ambany an'izay natao amporo na tamin'ny toerana nanaovana dépôt efa naeno ve tsika fanasazinan'ireo olona ireo na nogadraina ireo olona ireo fa toana votana ireo olona ireo fa hoe témoin ka asakasaka tsika zany mieritreritra an'izay zavatra zay fa maninona filoham-pirenena zay entitra androany tsy entitra rehefa député Nina sy gouverneur Mokhtar no nanapoizina ny voaka malagasy. faly miarabatsika jiamindray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy vaovao miparitaka amin'ny tambazotra serasera amin'izao fotoana izao nakatony fitondram-pandrakana ny restaurant Coco Beach ao Mahajanga ka zany indrindra ahitantsika fanokefitra nataon'ny solomavamboaka afakandro kristian zay voafita ao tampon-tanàna Mahajanga izay no mahafisiny mako tamin'ny vidéo to rehefa iza no malaky kokoa ny fitondram-pandrakana maka fanapahan-kevitra ary rehefa iza tsy malaky manao fanapahan-kevitra izay hitantsika mako tamin'ny varilo vary saika hanapoizina any vahoaka malagasy tany Mahajanga iny fa tsy nisy ataontsika hoe andraikitra fitondram-pandrakana izay natao amin'ireo nisy ane voaroiroy tao anatin'izany famoahana zany de teo zao ny solomavamboaka Nina no mahafisy ny solomavamboaka teo zay io ihany koa ny gouverneur ny faritra boena Mahajanga iny Mokhtar mauvais nisy fanapahan-kevitra avy hatrany niraisy ny fitondram-pandrakana fa indrindra ny filoham-pirenena Andratjoelina izay ary mampametra-panontaniana ho an'ny sarambabem-bahoaka amin'izao fotoana izao mpisehatra tambazotrasera va hoe misy resaka ambadika ity ataontsika hoe makasika ny restaurant Coco Beach ity satria ny azony Mamiravatomanga zany hoe zaha motely any Mahajanga ka hoe adversaire atahorana io Coco Beach io ka zany indrindra no amafisiny ireo mpisehatra tambazotraserasera amin'izao fotoana izao ka io ne raha tena marina ihany koa misy chef cuisinier hoe ary misy masotsivanao hoe handeha ve handeha hamonana président ary hitatsika fa ny source aveza le menaka aveza rehetra raha toka nisy tokoa zany intoxication alimentaire zany io dia fantenentsika foana tsy maintsy misy manara-penitra ary misy protocole eo de mahagaga fa tena hoe fanenjekenjena ve ty fatahorana mihitsy le olona misy mihitsy aza maneho hevitra hoe fantatra tsara i Coco sy Fazila satria niezaky nampianatra zanaka ny ray aman-dreniny de notany mada zany ireo olona reo de nanangana io restaurant Coco Beach io tena nandeha be ny roborobo misy mariage événement rehetrarehetra de io no andehanan'olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao dia maro ny very asa nakatona zao dia handeha koa zao ny olona io raha araka ny fanokevitra ihany koa nataon'ny solomavamboaka sy ataontsika hoe afakandro kristian zay fa maro ane intoxication alimentaire mahazo ny vahoaky fa tsy jereny vosivary efa filoham-pirenena Andratjoelina ve izy de hoe tonga de maka fanapahan-kevitra teneny zany
arahantsika ihany koa moa hitantsika zao fanokefitra nataon'ny fanirisoerina zao a misy zavatra ambadika ty zavatra ty satria na nivoaka malagasy isan'andro efa mianana zany hoe intoxication alimentaire zany fa tsy jeren'ny fanjakana ka andao aro jerentsika zany fanokefitra nataony mokotara ihany koa gouvernoura ny faritra boenjay mahakasika hoe aza manely tsaho mahakasika amin'ny resaka intoxication alimentaire zay ho izy nareo a fa aleo handeha ny fanadiadiana etsy andany koa manko manamafy ny fisombavomboaka afaka andro kristian fa tsy mazavazava ity zavatra ity dao aro arahantsika zany fanokefitra natao ry zareo zany fa azadino hatra ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaratsara zavatra zay makasitraka mialo tompoko lahy izy tompoko vavy rehefa nivoaka io zavatra io a maika de maika mihitsy ny communication rehefa avy eo fa nakatona ny restaurant Coco Beach fanakatonana avy hatrany a no setrin'izay zavatra zay tsy nahenona vaovao na kely aza makasika an'izay resaka intoxication alimentaire izay eo zany no mahatonga ny ahiahy amin'ity afera ity tena marina ve resaka intoxication alimentaire no tena kendrena ao anatin'ity zavatra ty fa maofao ny zavatra fa ho azavaiko antsiprieny izay raha zay rehefa avy eo inona moa no mahatonga ny olona rehetrarehetra samy manontany tena eto zany resaka intoxication alimentaire zany eto Mahajanga zavatra efa mahazatra zany raha ohatra ka hoe ataontsika hoe sakafo tsy madio na sakafo ataontsika hoe nilona elaela eto mafana miteraka an'izay intoxication zay resaka hazan-drano moa zavatra hafa koa iny fa ninona ny fanazavana zany a maika ny fitondram-panjakana amin'ny fandraisana an'izay fanapaha-kevitra izay bon eto a tsy hiteny hoe ambony ny lalàna ny trano fandraisam-bahiny io a sy ny restaurant tsy zay tiako avohitra eto fa rehefa izy a arovan'ny lalàna fa rehefa izy a tsy arovan'ny lalàna ampiarina amin'ny avy hatrany a ny fampiaran-dalàna ampiakarina any Antananarivo ohatrany hoe tsy misy a tsy misy sampana fanadediana eto Mahajanga ary a tsy afaka manao an'izany fanadediana zany ny eto aminay fa voatery tsy maintsy ampiakarina any Antananarivo de zay ny mahagaga malaky ny fitondram-panjakana mampatsiahinareo fotsiny ao ny tantara mba misy afahantsika manavaka hoe raha io intoxication alimentaire niseho tamin'le 8 mars io no ampitahaina amin'ny famoahana vary lo 50 conteneurs zay tao amin'ny porony Mahajanga azafady tsy maintsy voatery manonona anaran'olona ao sao de manadinitsika namoaka vary lo 50 conteneurs navoaka ny député Nina sy gouverneur Mokotara areto ny mampalahelo mitondra teny fiarovana ny fitondram-panjakana ny gouverneur manadio ny filoham-pirenena ao anatin'ity zavatra ty miaro azy fa hoe soketaina miaro azy fa hoe aratsina hoe avadika zavatra hafa izy ty miarabatsika malagasy rehetrarehetra napakevitra anao an'ity video fanazavana ty ny gouverneur faritra ndeto Mokotara Salim manoloana ny resaka miparitaka eny amin'ny tambazotra amin'izao fotoana zao momba ny affaire Coco Beach na ny affaire intoxication alimentaire nazo ny Flo Andrajoel Lajaina sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky sy ireo vahiny manakaja zay nasainy izy ireo nandritra ny fankalazana ny valimaso taty Mahajanga tsara zavaina le izy ary miangataka antsika rehetrarehetra mba eno amin'ny fotony saina misokatra sy mivelatra tsy misy fitalinanana satria mampalay loatra ny zavatra ely amin'ny tambazotra amin'izao fotoana zao zay no natonga ny napakevitra hoe gouverneur faritra tena tokony andraikitra voalohany tena faritra boeny tsy maintsy manotondra fanazavana ny zavatra misy zany tamin'ny fanomanana niny fankalazana national ny valimaso taty boeny mazava ho azy misy hevrina maromaro fanomanana anisan'izany ny telako dia anisany
nanao ny sosikevitra rehefa nantany ny vadiny flo hoe aiza nytoerana amolon-dranomasina mafinaritra mba ahafahana izy ireo mitondra nireo vahiny manakaja hiara sakafo ao aoriana ny fankarazana ny valomarsa. Dia ny tenako izao dia anisan'ny nanonona hoe ny plazan'ny Coco Beach no mahafinaritra amin'izany. Rehefa tonga moa ny fotoana izany taty aoriana dia ny zavatra mampalahelo ny zavatra niseho rahantsika moa nanara-baovao dia tsy tazana mihitsy ny governoran'ny faritra nandritra n'ireny fankalazana andro maromaro reny. Ny zava-misy moa izany dia tao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka ny tena ary nampahafantarina ny filoha Jainandro Rajoelina sy Ramatoavadiny izany tsy fahasalaman'ny governora izany ary misaotra azy ireo manokana satria nahazo antso manokana avy any amin'ny filoham-pirenena afaka hirizana ny tena tao amin'ny hopitaly ary nakasitraka ny asa vita fanomanana izy mivady hisoroka an'ireo manokana izany fankasitrahana izany. Ny zavatra mampalahelo anefa izany dia tadidiko tsara ny valomarsa dia ao anatin'ny tamin'ny hopitaly moa ny tena ny manaraka ny direkta ny zavatra misy satria tsy afaka nivoaka ny hopitaly. Ny le 9 maraina izany hoe ny ampitso ny valomarsa no gaga fa maresaka mbola maraina be asa tany ho any dimy teo dia fa maresaka be eo ny couloiran'ny hopitaly izay tsy manome tany lazany hopitaly misy ny tena ny tsaboady dia ny espace médical tsy lavitra ny stade ny municipal leto Mahajanga. Narezarezaka amin'ny couloir dia anisan'ny feon'olona fantatro tamin'izay dia ny feo ny taliparitra ny mponina miresaka lalatsara dia nantany ny garde malady moa fa misy inona tao maresaka be dia rehefa nantany tao moa dia député Nina marary amin'ny chambre ambadika amin'ny chambre misy ny tena koa fa tratra ny intoxication alimentaire tany amin'ny Coco Beach izany ny sakafo ny valomarsa atoandro vetivety eo dia jerena koa hoe tombo be da be ny olona raha ny atotanisa moa izany tamin'izay dineniko dia misy eo roapolo teo no miditra tao amin'ny espace médical ary eo amin'ny folo teo eo no tany amin'ny CHU manara-penitra ary Mavoky. Ny zavatra rehetra izany dia hitako ilazana aloha voalohany ny zavatra mampalahelo amin'ity raharaha ity dia betsaka ny fanodikodinana amin'ny resaka hoe fananiana atao fanakatonana tsotro izao fotsiny amin'ny tsirariny ilay toeram-pisakafoanana Coco Beach dia eo ihany koa efa misy milaza sady efa misy tetika hoe te-haka ny Coco Beach ireo sy ny karazany mampalahelo ilay izy ireo olona satria ny Coco Beach dia namana ary izay anisan'ny tena hoe tena anisan'ny nanolotra hoe ny plage ny Coco Beach anisan'ny mahafinaritra fa ny zavatra misy marina aloha dia misy ny intoxication alimentaire ary olona roapolo mahery no miditra hopitaly fantatra hita satria za tao amin'ny hopitaly tao amin'ny espace médical mihitsy ny tsagona tao ihany koa no nitondrana ireo marary be da be ary fantatra izany azo verifiana tsara amin'ny espace médical azo verifiana ihany koa any amin'ny CHU Mavoky Atsimo nisy koa marary tany tao anatin'izany ny staff akaiky ny présidence ny olona manakaja maromaro izay tsy rotonony ento moa fa maromaro ilay olona narary ka ny zavatra mampalahelo amin'ity raharaha ity zany dia betsaka loatra ilay fanasoketahana sy ilay famadihana mitsirariny ilay vaovao mino tsara tsika fa tsy fananiny Coco Beach akory izao zavatra miseho zao fa ilay zavatra nisy ny intoxication alimentaire nisy mitenako izao anisan'ny hoe mitsangatsangana any fa ny enquête moa mbola mandeha amin'izao fotoana izao mbola tsisy afaka milaza inona ny antony tonga ilay intoxication alimentaire fa ny zavatra azo lazaina marina dia nisy ny intoxication alimentaire ary olona roapolo mahery no narary voatery nahiditra hopitaly tamin'izany ka okary tompoko ilay fanasoketahana ohatran'ny fanalatsiana mivantana ny filoham-pirenena ny sasany lazaina fa langa tsy misy ny zavatra izany izay mahatonga hoe eto amin'ny jovavolombelona hita masoko ary tao amin'ny tany tsabona ny tenako no betsany nampidirana an'ireo marary ireo tamin'izany zavatra izany ka ito izany hoy izy hoe ny enquête mbola mikoro fanapa-kevitra ny fanakazany fanjakana manakatona ny restaurant Coco Beach dia laharitsika araka ny lalàna satria betsaka ny olona maro mba tsy hiverenana izany tsony izay no natonga fanjakana nanapa-kevitra an'izany fa ny enquête mombony hoe inona marina ny zavatra niseho avy amin'ny crevette ve avy amin'ny trondro ve sa avy amin'ny mayonnaise izay zao mbola tsy fantatra marina hoe avela satria ny enquête mbola mandeha ka hita izany dia mingavatsika hoe okare olona ilay fanasoketahana ny fanaovana ny vaovao marina sy ny fitariana n'ilay zava-misy anapotena olona andotoana olona hitako hoe tsy rariny izay zavatra izay na ireo marary mitsaboana narary
tratran'izay intoxication alimentaire zay na ihany koa kokobitsy zay tompon'ilay restaurant fantatro fa anatin'ny tebitebylala izy zao satria manjary simba ny réputation n'ilay restaurant fa misy zavatra tsy mety tao ka zay ngambana za aloha aloha tsy hejanona amin'ny zavatra nisy marina hoe tena nisy ny intoxication alimentaire inona ny antony mbola tsy fantatra fa kosa ilay fanovana le vaovao amin'ny zavatra tsy fara mibe be ao anatin'ny tambazotra zany oka re tompo-bajanona aloha itoy enquête dia hitantsika hoe marina fa eto zany dia miteny amintsika hoe tena nisy ny intoxication alimentaire tao amin'ny Coco Beach zay olona roapolo mahery indray nahiditra hôpitaly vokatr'ilay zavatra hitantsika mitony tantara famingaby antsika rehetra mba ho tony ary ajanony re tokony le faneliana vaovao tsy marina zay ny fanodikodinana ny vaovao amin'ny tanjona hafa fanakorontanana saim-bahoaka makasitraka tompoko